Faly miarabantsika tsirairay avy indray amin'izao fotoana izao eto am-panarahana ity fandarana miomana eona amin'Andriamanitra ao ity. Miarabantsika tsirairay avy tsy akanavaka manerana ny nosy sy manerana an'izao tontolo izao mandray an'izao fandarana izao. Ny fanamasina mbola hikasika antsika indray ampianatra ampitombo antsika tsara ao amin'i Jesosy ary ampitoetra antsika ao ary atonga antsika ho tafahomana vonona rehefa ho avy eny amin'ny raolanitra Jesosy isan'ny ara-iakatra aminy. Raisika ny ten'Andriamanitra amin'ny Kolosianina 2:9. Kolosianina 2:9. Tandremo fandreo misy mahalasa anareo ho babony amin'ny filôzofia sy ny famitahana foana araka ny fampianarana voatolotry ny razana araka ny ampidim-pianarana izao tontolo izao fa tsy araka any Kristy fa ao amin'ny tenany no hitoerany ny fahafenon'ny fomba n'Andriamanitra rehetra ary ianareo dia tanteraka ao aminy sady izy no lohan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra ary tao aminy koa no namorana anareo tamin'ny famorana tsy natao tanana tamin'ny fanesorana ny tenany nofo dia tamin'ny famorany Kristy fa niarany levina taminy ianareo tamin'ny batisa izay niarahanareo natsangana tamin'ny koa noho ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty ary ianareo izay efa maty ny fahadisoana sy ny tsy fiforan'ny nofonareo dia novelominy niaraka tamin'ny Kristy rehefa navelany ny fahadisoantsika rehetra ary novonono ny soratana ny didy izay niampangatsika dia nesorony seho mihitsy izany ka nombony tamin'ny hazo fijaliana ary nesorony seho amin'ny tenany ny fanapahana sy ny fahefana ary noho ny hazo fijaliana dia nasehony miariary ny fitondrany ireo toy ny fanaon'izay avy nandresy. Amen. Tsara zany teny zany. Fohy ny fotoanantsika 20 minitra monja fa mangataka antsika tsirairay avy akoatra n'ity 20 minitra ity tena amerina andinika amerina maki tsara zany teny zany ary tsy ho ihany fa raha le bokin'ny Kolosianina ray manontolo averinao vakiana hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany amin'ny fanahiny vavaka ampianatra anao tsara fa ampahany fotsiny zaraina amintsika eto hoe tandremo fandreo misy mahalasa anareo babony. Zay ny lohateny iray androany hoe tandremo fandreo misy mahalasa anareo babony. Satria nahoana maro ny fampianarana voizina amin'izao fotoana ao amin'ny sehatra ny maha kristianina ihany io zay tsy mifototra, tsy miorona, tsy mifatoka, tsy mitoetra ao amin'i Jesosy Kristy fa fomba hafa zay misy le voalaza hoe zay tsy araka anan'i Kristy. Tandremo fandreo misy mahalasa anareo babony amin'ny filôzofia sy ny famitahana foana araka ny fampianarana voatolotry ny razana araka ny ampidim-pianarana zao tontolo izao fa tsy araka an'i Kristy. Ny fampianarana mila raisitsika dia ny fampianarana araka ny an'i Kristy, fampianarana mifatoka amin'i Kristy, fampianarana zay Kristy no lohany. Zay izy teo hoe izy no lohany, tsy lehilahin'Andriamanitra ny lohany, tsy ny président-mpiangonana ny lohany, tsy ny filoham-piangonana maneran'izao tontolo izao ny lohany. Ny lohany dia Jesosy Kristy. Amin'izao fotoana izao mahamenatra sady mampalahelo ny mahita ny fitoriana eto Madagasikara ary io zavatra eto Madagasikara io moa nalaina tany amin'ny tany ivelany. Rehefa mahita ianao inona moa zany filaza azy, panneau publicitaire, plaque publicitaire, dia mahita ianao poster zany hoe sary goavana be ana lehilahin'Andriamanitra. Dia io lehilahin'Andriamanitra io na izy mandeha rery na izy miaraka amin'ny vadiny, dia io lehilahin'Andriamanitra io sy io izy mivady io tsara tarehy, tsara fiakanjo, tsara endrika, feno fahadiovana, feno fahatsarana ety ivelany. Ohatra mahita an'ireny vedety eto amin'izao tontolo izao reny ianao, ohatrany hoe mahita ianao Michel Drucker na mahita Julien Lepers fa evangelika, tena hoe olona no aseho
olombelona ny ho hita stara olombelona, lehilahin'Andriamanitra, vehivavin'Andriamanitra, izy no hita, tsy zany lohany zany, tsy izy zany. Ny mpanompon'Andriamanitra, ny fampianaran'i Jesosy Kristy, izay te ho lehibe aminareo aoka ho mpanompon'izy rehetra, izay te ho lehibe aminareo aoka ho mpanompon'izy rehetra. Ny zanak'olona tsy tonga mba ho tompoina, fa tonga mba hanompo ary hanolotra ny ainy ho avotra isolony maro. Zany ny fampianarana any Kristy zany. Ny eto amin'izao tontolo izao Jesosy dia mitady izay hampanompona anareo ny lehibe eto amin'izao tontolo izao. Fa izao izy Jesosy, raha ho fanjakan'Andriamanitra anareo tsy ohatr'izany, izay te ho lehibe aminareo aoka izy hidina ambany dia ambany. Ianareo lehilahin'Andriamanitra, vehivavin'Andriamanitra, milaza fa mpanompon'Andriamanitra rehetra io. Raha te hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao, raha te ho ankasitrahan'Andriamanitra ianao, raha te ho omban'Andriamanitra ianao, manetretena ambany dia ambany ho tonga mpanompo fa tsy hampanompo olona. Fivavahana misy amin'izao fotoana dia mampanompo olona. Milaza fa hoe hamaha olona ny anaran'ilay fivavahana, hitondra fanafahana. Fa tonga ao ilay olona tsy voavaha, voagejy izy tonga ao, tsy maintsy izy misaron-doha, tsy maintsy izy mivavaka izaka sabotsy, tsy maintsy izy tsy mahazo mihinana kisoa, tsy maintsy izy mandoa fa folo karena. Fa hanafaka olona ve ny antsonao, ny tena antsonao sy ny ataonao hoe sa angeja olona? Rehefa tonga ao amin'i Jesosy voalaza mihitsy eo. Vakitsika tsara ilay Kolosiana 4 io, hoe novonoiny ny soratana ny didy izay ny ampangatsika 4:12. Izay didy rehetrarehetra tany aloha tany, izay mangeja, izay mamatotra, novonoiny Jesosy zany. Ary naseho miariary mihitsy ny fandreseny, nasehoany teo amin'ny hazo fijaliana, azay ny tonga azy maty hoe vita. Zany fotom-pampianaran'olombelona zany hoe misaron-doha foana, tsy mahazo mihinana kisoa, tsy maintsy mandoa fa folo karena, tsy maintsy mivavaka sabotsy. Ary asaina mitondra taratasy ohatr'izao le olona hoe tia le fivavahana efa midira ato aminay. Le olona amin'io tsy hitanao mihitsy ny famiramiranany, tsy hitanao mihitsy ny fiadanany, tsy hitanao mihitsy ny fitsaharany, tsy hitanao mihitsy ny fanafana, tsy hitanao mihitsy le fiainana. Nefa soratra ho aminy hoe hamaha olona no ataony, hitondra fahafahana no ataony. Miala tsiny milaza an'izany fa maro ny fivavahana amin'izao fotoana, mangeja olona, mamatotra olona, manandevo olona, tsy mampiseho an'ny olona an Jesosy Kristy fa fitaka no ao. Ary zay ny mahatonga ty teny ty hoe tandre mifandrao misy mahalasa anareo ho lasa babony. Betsaka nefa nafahan Jesosy tamin'ireny atoko-pivavahana izay mambabo reny, ary tonga ty aminay milaza ny fahamarinana, ary tena milaza ny fanafahana ao amin'i Jesosy mihitsy izy. Tsy te hiverina antsony, fa maro mbola misambotra misintona azy, tsy ho azo nareo tsony aho izy fa za fanafahan Jesosy. Tandremo fandrao misy mahalasa anareo ho babony amin'ny filozofia sy ny famitahana foana. Fanatitra ho ampaminany, ny fanatitra ho ampaminany vola ny tiany resahana amin'io, na vary, na akoho, na trano, na fiara. Dia raha onana mihitsy hoe raha vao tsy mamenao misy loza manjoanao, raha vao tsy mamenao tsy mahazo, raha vao tsy mamenao dia misy blokazy amin'ny fiainanao. Fa hoeto hanomezo. Dia inona ny hanomezan'ilay olona? Ny hanomezan'ilay olona tsy amin'ny fo tsony, ny hanomezan'ilay olona tsy amin'ny fitiavana tsony, fa hoana? Voakapoky ny marito ny lohany, dia voapetaky ny vy mamay, dia tsy ny amin'ny fitiavana tsony fa matahotra dia manome. Le olona avy eo mahazo amer, mahazo 4x4, mahazo villa, mahazo trano. Ohatra nefa misolo akanjo ny fisoloany fiara, fa ianao le manome vola mahatra marary fa diranovana foana, satria tsy zay nandrahan'Andriamanitra anao. Ny vola tokony hamelomanao ny vady aman-janakao, hikarakaranao ny vady aman-janakao, lasa hany amin'ilay manome ny filozofia sy ny famitahana amin'ny ampidi-pianaran'izao tontolo izao, any amin'ilay mpamina ny sadoka sy ilay mpampianatra sadoka. Tsisy fitahiana,
tsisy fahafahana, tsisy fiadarana, tsisy fitsarana satria tsy ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Mivera tena raha ao anatin'izany. Manafaka anao ty teny ity androany. Fa lasa any amin'ilay olona ny fanananao sy ny volanao, tsy hitanao zay ny tombo sy azo teo aminao satria tsy izay ny sitrapon'Andriamanitra. Dia mbola mijirijiry ihany dia mbola mampanantena ihany le lanan'Andriamanitra. Mbola tsy ampy nomenao nanome 2 millions de francs ianao, tena tsy ampy le 2 millions de francs ivahan'io olana io, ataovy 5 millions de francs. Loza. Zany le fotom-pampianarana filôzofia zao tontolo zao, ampidim-pianarana zao tontolo zao, zany le anisany zany. Fa tsy mifototra ao amin'i Jesosy, tsy mifantoka ao amin'i Jesosy. Famitahana olona. Androany Jesosy milaza aminao androany. Tandre mifandreo misy mahalasa anareo babiny amin'ny filôzofia, fampianarana voatolotry ny razana. Amin'ny ampidim-pianarana zao tontolo zao, fa tsy araka ny Kristy. Tsika ane rehefa amin'i Jesosy lazaiko anao fa mandova fitahiana, tsy mitady fitahiana intsony. Za tsy manasa anao mihitsy aty amiko, fa za manasa anao ao amin'i Jesosy. Za tsy manasa anao mihitsy aty amiko isan-kalahady, dia mitondra rakitra, dia mitondra vola, dia mitondra zay entinanao rehetra. Tena mialatsiny fa miresaka amin'ny feno fitiavana mihitsy ary loarako daholo zay rehetrarehetra sain'ny tompo teneniko aminao. Misy atokom-pivavahana dia milaza, mpamboly ve anao? Hoeto kely aty ny santionany varinao, hoeto kely aty ny santionany ovy sy ny karaoty. Mpivarotra ianao, hoeto kely aty ny biscuit, asivo ataoko hoe ampahany makaty aminay e. Dia apetrao hoe reny fa hoentsika ambavaka dia mijanona eo reny. Zany le fitaka zany. Hoe mba handeha varotrao, handeha ny asanao. Mpanao transport ianao, apetrao aty ny fiaranao ampiasainay, dia omeny tompo fiara hafa ianao. Fitaka zany na lasaina bavy. Ary ianao indrindra zay mandeha manatitra zany ihany, tsy mbola mifototra amin'i Jesosy koa ianao fa mitady ny intérêt personnel anao, mitady ny tombotsoanao. Fa rehefa ao amin'i Jesosy, saino ny zavatra any ambony fa tsy ny atao tany, ny any amin'ny Kristy fa tsy ny atao tany. Fa fitaka sala amin'izany ny zavatra apetraka amintsika. Dia zay le lazaiko tamin'ilay toriteny teo aloha teo hoe nilaza le révérend hoe nareo mahatonga nareo misy blocage io, nareo tsy mety manatitra fanatitra ato am-piangonana, tsy mety mame fanatitra manohana lehilahin'Andriamanitra. Dia nalahelo mihitsy aho naheno azy, ary hoy aho hoe tsy maintsy ambarako ny fahamarinana. Ary ny Filipianina toko voalohany 5:12 dia ozy Paoly hoe iza napetraka ho mpanafatsiny ny filazantsara. Misy matsy milaza amiko hoe ny anao toriana dia zay anao lazaina fa aza resahana ny hafa. Fa tsy maintsy lazaina zay tsy fahamarinana rehetra mba ahafantaran'ny olona ny marina ihany koa. Isaia dia milaza misy eo amin'ny ten'Andriamanitra ao Isaia hoe izao ny fiantsonao fa aza atao malemy, ambarao amin'ny oloko ny fahadisoana. Zany hoe mila ambara le tsy fahamarinana rehetra hitsoahan'ny olona andehanany eo amin'ilay fahamarinana. Ny fanatitra nge tsy resaka vola makareny e, tsy resaka fananana e, fa fanatitra voalohany indrindra dia voalaza ao amin'ny Isaia, ao amin'ny Salamo 1:5 hoe ny fanatitra ho an'Andriamanitra dia fotorotoro sy mangorakora ka tsy ataon'Andriamanitra tsinitsinitra. Zay ny fanatitra voalohany. Ny Romanina 12:12 dia milaza hoe atolory ny tenanareo fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra. Fa tsy hoe atolory ny volanareo, atolory ny fiaranareo, atolory ny tranonareo, atolory ny varinareo. Fa inona no ilain'Andriamanitra an'izany? An Jehovah ny tany zay rehetra eo aminy, raha mily izy tsy hiera aminao velively. Fa azy rehetra io ary afaka alaina io. Fa mododina ahodina le izy ho an'Andriamanitra, tsy ho an'Andriamanitra le izy fa ho an'le mpitory, ho an'le mpizary, ho an'le mpanompon'Andriamanitra. Fa mody hoe atao hoe ho an'Andriamanitra. Fa Andriamanitra tsy azo vazivaziana anazy ny tany zay rehetra eo aminy, fa ny ilainy aminao dia ny fotorotoro sy mangorakoraka. Tsy zay? Salamo 5:10. Salamo, raisitsika mihitsy zay mipetraka tsara ny ten'Andriamanitra ao anatinao ka rehefa ho avy lay manome filôzofia sy manome ampidim-pianarana zao tontolo zao sy lay manome fampianarana tsy mifototra amin'i Jesosy, apetraka ao tsara le teny sabatra ny fanahy, atonga tsy ahateny intsony dia lasa izy mandeha. Isaintsaina ny teny zay lazainao. Ahoana ozy izy? Ny fanatitra ankasan'Andriamanitra dia fotorotoro, ny fotorotoro sy mangorakoraka tsy ataonao tsinitsinina. Isaia 1:5, 5:12 fa tsy fanatitra ny sitrakao raha izany dia fa nomeko ihany. Ny fanatitra ho dorana tsy mahafaly ianao. Ny fanatitra ho an'Andriamanitra dia fanatorotoro.
ny fotoritory sy mangorakoraka Andriamanitra tsy mba ataonao tsinitsiny. Zany ny fanatitra ankasan'Andriamanitra. Ny tena anao misy aloha feno mosy ho azon'ny olona raha ho azo zao tontolo zao kanefa veriny ainy. Atolotra ao ny fanananao, atolotra ao ny entanao, atolotra ao ny fitaovanao, fa ianao tsy atolotra ao an Jesosy. Tsisy antony ane zany. Voafitaka ny mpanompon'Andriamanitra fotsiny ianao. Ato amin'ny Hebreo dia milaza koa izy hoe ny fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra dia mivokatry ny molotra izay manaiky azy. Ny fanatitra hoentina eo anatrehan'Andriamanitra ka aoka sika anatona n'Andriamanitra amin'ny fanatitra ozy izy dia ny vokatry ny molotra izay manaiky azy. Zany zavatra anankiray apetraka tsara amintsika. Ato amin'ny Hebreo misy izay teny izay hoe zavatra atolotra n'Andriamanitra ozy izy dia ny vokatry ny molotra manaiky azy. Zany tena zava-dehibe indrindra ka apetraka amintsika zany. Efa an Jesosy ve ny fonao? Efa an Jesosy ve mombanao rehetra? Halleloja, misaora an Jesosy. Raha misy mahory antsoy Jesosy. Raha misy manavesatra tenenao an Jesosy. Raha misy manahirana lazao Jesosy. Tsy mandoa ianao na ny ariary ary maimaimpona. Fa ianao raha antso mpanompon'Andriamanitra aloavo ty omeo an'izao, omeo ty rehetra ty. Tsy zany ny ten'Andriamanitra. Maimaimpona ny famonjena. Mahafinaritra misy raha lasaina bavy any ampitan-dranomasina any izay mpiara-miasa amin'ny tena. Rehefa misy asa apetraky ny tompo atao no mahalavitra anay aty atoerana aty Madagasikara, izy no any rehefa miasa izy mitory any, tsy mandray izy na ny ariary azy satria fantany fifanjakan'Andriamanitra io dia maimaimpona ary nomena maimaimpona izy dia mizara maimaimpona. Zay le lohany Jesosy Kristy, maimaimpona ny filazantsara. Dia tena tsy maka na inona na inona fa amin'izao fitaka le filazantsara lasa fangoronam-bola. Ary ny tena zava-dehibe tia nampaherezana antsika ato amin'ity Kolosianina ity dia voalazany hoe ianareo izy dia tanteraka ao aminy. Zay famarinana anankiray mila fantatrao. Raha fantatrao zay mipetraka ao an-trano ianao. Tsy hanenjinenjika lehilahin'Andriamanitra sy vehivavin'Andriamanitra intsony ianao. Tsy hanenjinenjika fotoam-bavaka sy fotoam-pivoriana, azona délivrance, azona fitahiana, azona fanafahana intsony ianao. Fa ianao mpitoerana eo eto amin'ity ten'Andriamanitra raisinao ity, afaka ianao, sitrany ianao, feno fitahiana ianao, feno fahasoavana ianao satria ny ten'Andriamanitra no miditra ao anatinao. Halleloja. Zany ny famarinana ny ten'Andriamanitra. Tsy hoe midika akory zany hoe tsy ilaina ny fotoam-bavaka. Tsy midika akory zany hoe tsy ilaina intsony ny pastera sy ny mpaminany sy ny apôstôly sy ny evanjelista sy ny mpianatry pastera. Ilaina daholo reny fa samy manana ny toerana eo amin'ny tompo. Fa ny famarinana ny ten'Andriamanitra dia izao ao amin'ny toerany, ao amin'ny tena ny toerany fahafenon'Andriamanitra rehetra ao amin'ny Jesosy zany. Ary amin'ny dininy 10 amin'ny Kolosianina 2 dia hoe ianareo dia tanteraka ao aminy sady izy ny lohan'ny fanapahana. Io tanteraka ao aminy io dia izao amin'ny teny frantsay izy hoe vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui. Zay ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny teny frantsay moa izy hoe tanteraka anareo ao aminy. Tiana lazaina amintsika raha lasaina bavy dia izao ao amin'ny Jesosy ny fahafenona ary ianao manana ny zavatra rehetra. Raha misy ilainao, ianao mbola tsy mieritreritra akory tompo efa malala fa tokony ho anao zany. Raha misy tadiavinao, hoy Jesosy hoe fa fantatry ny rainareo fa tokony ho anareo zany. Fa njentilisa ny miazakazaka manenjika sy mitady, fa ianao fa fantatry ny tompo fa tokony ho anao zany satria ankohonan'Andriamanitra ianao. Zay ny mila fantarintsika hoe manana ny zavatra rehetra ao amin'ny Jesosy. Ary ao amin'ny Jesosy ihany. Ino izay tenin'Andriamanitra zay? Zaho ao amin'ny Jesosy teneniko anao zato isan'izany manana fiadanana, manana fitsaharana, manana filaminana, fantatro satria io raiky io tia ankohonany ahako. Ary izy ny lohako, izy no star, izy ny vedety, izy no ambony rindrina amin'ny fiainako ary feno fitahiana sy fahasoavana ao aminy. Tsy makery amin'ny akavanana, amin'ny akavia manenjika mpanompon'Andriamanitra sy ny sisa. Eny ianao mety hilaza ka ianao efa mpanompon'Andriamanitra. Tsy resaka titra io. Rehefa amin'ny Jesosy ianao mitovy amiko ianao. Rehefa nateraka indray ianao zanak'Andriamanitra, zanaky ny fanjakana, manana ny zavatra rehetra ianao amin'ny Jesosy. Ary amin'ny fotoana mamety azy omeny ianao izay ilainao mba tsy hitoerana fonao amin'ireny rehetra ireny. Fa izy mahay manao ny zavatra rehetra ary eo am-pelantanany momba antsika rehetra. Fa zay ny afatra hoe aza mety fitahan'ny olona ho lasa babony ianao fa aoka ianao hifantoka ao amin'ny Jesosy irery any. Ampahany any zay teny zay. Betsaka ny mety hoe mbola mila afaka ampiana anazavana zany rehetra zany. Fa mino afa efa fahazavana mitaratra anao zany manala ny maizina aminao ary mbola mbe hiroso ianao tsy tapitreto fa miasa ao anatinao fanamasina mbola mitarika anao amin'ny marina rehetra fa tena ho ao amin'ny fahafahana ianao satria ao amin'ny fahafahana ny antsony Jesosy ianao. Ho azy ihany ny voninahitra. Amen.